Aorinan'izao fampalalam-baovao zao de isan'ny fandaharana manokana anamafisana izay hevitra ireo parlementaire maro anisa izay tetsy amin'ny trano fandraisam-bahiny Carleton no nanaovan'izy ireo izany ary de ovelabelarana izy ireo zany ny heviny momba ity raharaham-pirenena ity aorinan'ny fampalalam-baovao no anarahantsika izay fa hotoizantsika trano kosa ny fampalalam-baovao toy tamin'ity androandroany ity ny fihetsiketsehana izay misy etsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey raha ny famondaharany fotoana zany ho amin'ny andron'ny rampitso ho an'ireo mpanaradia ireo solombavambahoaka 17 Menada de hiazo ny fitsarana mbaratonga voalohany ireo mpanao fihetsiketsehana ho amin'izay androny rampitso izay. Hitondra fitoriana anivon'ny fitsarana ho an'ireo tompona ndraiky mpanjakana eto amin'ny firenena rampitso ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana. Rehefa tsy tafapetraka ho izy ireo ny fitsarana ny tampony na ny haute cour de justice dia ny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany no anaovana ny fitoriana. Plainte contre ny Rajoana Ramampiana. Plainte contre ny premier ministre satria tanatin'ny kolokolo tanteraka izy nandritra ny fitondrana gouvernement de combat zay no tatana tsy hitako aiza le combat hatramin'izao. Fitoriana contre ny Mathieu zanaky ny filoham-pirenena. Fitoriana contre ny ministre ny sécurité publique amin'ny kolokolo rehetrarehetra nataony. Fitoriana contre ny ministre ny éducation nationale. Zany hoe misy mouvement hoavana indray zany ho manitsika rapitso any amin'ny tribunal de mitohy any amin'ny ACC zay tokony fotoana farany ivoan'ny didy en déchéance. Androany dia mbola nitohy tetsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey ny fihetsiketsehana nataon'ireo solombavambahoaka sy ireo mpomba azy ireo. Nandritra ny fandraisam-pitenenana ny fandimby no nilazan'izy ireo fa hitohy ary hamafana ny hetsika manomboka rampitso. Tsy miova moa ny fitakiana nataon'ireo solombavambahoaka fa mitaky hatrany ny fialan'ny filoham-pirenena Rajoana Ramampiana izy ireo.